noho ny savorovory politika sy ny famparitiana trakta fanaratsiana fanenjehana amin'ny tambazotra serasera izay mety hiteraka fifandrafesana eo amin'ny samy miaramila ary koa eto ampiandrasana ny firafitry ny gouvernemanta vaovao dia manao izay fanambarana zao ny COJOFAM, corps des sous-officiers des forces armées malagasy. Saotranao andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara tamin'ny fanendehanan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta iny. Miarabanao andriamatoa Prime Ministre amin'ny nanendenanao ho lehibe ny gouvernemanta ny fanavaozana. Ary miangavy anao tsy andraraka ilombian-doha fa ampiatra ny fahaizanao amin'ny rehetra anasoavana ny malagasy mpiray-tanindrazana ka hanao lahara-pahamehana ny sosialim-bahoaka indrindra ny jiro sy ny rano. Eto ampiandrasana ny firafitry ny gouvernemanta isika zao koa mitodika sady aminareo mety voatendry ho kamba ao amin'ny gouvernemanta vaovao mba hifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana ny malagasy fa tsy hitady ny tombotsoa manokana ho an'ny tenanareo. Ary misy intona ny sainareo koa izahay mba hanao izay asa ampandraketana anareo ho tombotsoa ny vahoaka fa izay mifanohitra amin'izay kosa dia tsy azo ekena. Mitodika aminareo mpanao politika sasasasany izay mitady hanakorotana izahay. Rehefa tsy mitady ny fampandrosoana sy ny mahasoa ny malagasy ianareo dia aleo mangina. Izahay corps des sous-officiers des forces armées malagasy dia manohana sy mankairana andriamatoa filoha amin'ny herinay rehetra ao anatin'ny faranadalana sy famendrehana ary mampitandranareo mpanakorotana izay manakasakana ny fampandrosoana ny firenena indrindra ireo mikasanao fanonganam-panjakana izay ianao kilalao ny fiaina malagasy mpiray-tanindrazana. Eto ampamaranana dia manentana antsika mpitandro filaminana namana rehetra azy zamanaiky atao fitaovana ka ifampitifitra hifamono isika. Miantso anareo manamboninahitra lefitra kaporaly vata miaramilan-daharana mba hitazona hatrany ny soatoavana firaisakina anasoavana ny firenena fahalalana tanindrazana. Gouvernement azo tarin'le Prime Ministre vaovao zany tsika amin'izao fotoana zao raha nareo teo ny fondrana panorama ona ny fahitanareo an'le osotra ndray satria tsy mora aloha ny andra le gouvernement teo tena ity aloha zany hoe Prime Ministre l'homme de la situation zany raha ohatra manareo ny fondrana panorama le gouvernement ho avy mbola gouvernement de tsaiko mbola remerciement ve le de reconnaissance za gouvernement de combat satria dia ny tontolo mandrafitra na ny eto toerana misiatra resam-pirenena dia tsy mora aloha miandry zany gouvernement zay joro zany. Ia fa napetraky ny PRRM moa zany izy iny manangana ny gouvernement zany ny Premier Ministre amin'izao fotoana zao maro ny entité na entité politique manatitra CV eny mahazo arivo na tombotsoroatra. Zay aloha safidiny zareo ny mametraka an'izay. Za tsy teny hoe gouvernement de no combaty fa io tsika mahita isy ny zavatra mamaika ny sarababem-bahoaka aloha zany zao dia hoe rovina ny concertation nationale efa voafaritry ny chronogramme iny iova ve iny sa dia ho raisina antanandroa ihany koa ny fanatanterahana iny satria niteraka olana mantsy iny tao anivon'ny mpanao politika maro sy ny hoe tsy tokony ho iny nivoaka tamin'ny 28 février teo fa tokony ho alina dia niteraka ihany koa ny fanarana ny Premier Ministre tamin'izay. Ia ka tsy fantatro na le olona ny soloana aloha dia miova olona vaovao manohy an'le zavatra nieritreretina teo. Ireo ministra zay hiverina hiasa ao anatin'izy io dia aleo mena safidy malalaka ny PM sy ny PRRM andamina an'izay tsika mbola ho iteo ho anay aloha zany dia hoe tsy any amina ohatrohatran'izay aloha zany mamay anay ao anatina vondrona politika panorama hoe miazakazaka zay hanao akaseza sisa ny anay zavatra ny teneninay hatramin'ny voalohany ny rahana tamin'ny mpanao politika rehetra
dia ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana zay ny anay aloha io am'izay le fanadiovana ny tokotany zay raha amindratitsika hoe singa araiky an'izay a ny mikasika ny voamera-pirenena maleo tena momba ny fifidianana zay nanaovanareo fanamariana sy nandrosonareo hevitra mihitsy moa zany fizita ny fanamariana fotsiny a ny mikasika an'izay natsona n'izany indrindra anao raha masy satria isan'ny nanamarika an'io zany le fametram-pialana fobe nataondra mpikambana enina amindreo sivy mandrafitra ny bromaritry ny sioni ary ny amin'ny hoe ho fanoloana ndreo mpikambandreo raha nytety andro de be lehibe ny faneo-kevitra manao fanamarana ny etsy ohatran'ny reo vondrana fiarahamon'ny pirenena zay tetsy amin'ny ambatonakanga zao de anao fanamana zay a dia tsy roso am'izany hoe fanoloana ny fisolotenan'ny fiaraha-mon'ny pirenena ho anivon'ny senia ny KMF koa hoe koa eto zao mandefa fanambarana hoe aoka tsisy salosalotra ny anaran'ny firaisamon'ny pirenena fa mijoroa reo tena atao hoe nserra teo amin'ny lafin'ny fifidianana ary navita tatitra momba an'izany fanampiasana fifidianana ifanoritana lizy ny senia koa nefa tery apita omaly de nanao famorina ndreo ataontsika hoe avy amin'ny akolafin'ny firaisamon'ny pirenena nametrapetraka ny hoe ahoana no isafidianana ny zay solotena ny firaisamon'ny pirenena io anivon'ny sioni etindrindra nareo anivon'ny vondrana panorama mikasika an'izay le ataontsika hoe fanadiovana tokotany ho amin'ity voamiery ty zay ny panorama aloha dia azo adika tamin'ny convention de 31 octobre azo adika be fahatany fa ny panorama am'izao fotoana zao a dia mitondra ny anarana hoe paikady anorenana ny rahampitso ny Madagasikara izay zany ny aingan'ny panorama dia ny fifidianana tamin'ny taona 2012 angambany izay teo ny tena ny poirana zany ary ny tenako no anisan'ny tarika olona miakadapa tamin'izay fotoana zay miakadapa teny amin'ny anteny merandoolona tamin'izany fotoana zany moa ny sénateur président ny HV Manketriny Rive Rakotovao ny filohan'ny Sénat tamin'izay fotoana zay no ny fampiresaka hoe tsy izy mahitsy ny fifidianana ataontsika teto io mitondra n'le resaka doublon iny nisy ange enquête parlementaire napetraka tamin'izany hoe reto ny doublon nentina teo anivon'ny anteny miarandolona ny karaha-pifidianana sy ny karaha-mpanondro rehetrarehetra santoka tamin'izany fotoana zany de zao ve ny ainatsika anaovana ny démocratie eto nanaovana ny enquête parlementaire de nahazo fahefana moa ny filohan'ny pirenena Andry Nirina Rajoelina tsy ny raha iny zany fa nitohizany ihany ny asan'izay heveriny fa inona tonga ny mpanao politika sasany teny hoe capture d'état moa zany ny filazany azy teo hoe manao mpimamba ny fahefana ary zay mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana zao atao zay apietiety ny mpitondra eo amina fitatanana afahana mitondra maharitra angoronana ny arena misy eto amin'ity firenena ity izahay ny antoko MFM averiko tsara tamin'ny taona 7 dia nivory niaraka tamin'ireo antoko politika manerana ny Afrika nanangana ny atao hoe GVTD aty Afrika zany hoe ametraka ny demokrasia aty Afrika tsy zao ane nitondrana azy tamin'izany fa rehefa natao moa fifidianana de maro no tonga teo amin'ny fitantanana mpanjakana dia tsy tratra le tanjona dia hatramin'izao ve zany mbola iady am'izay fanadiovana tokotany zay nataontsika raharaha eto amin'ity firenena ity fa tsy resaka toekarena no jerevana io izy io alabato atao daholo ny fanaovana mpimamba ny fahefana rehetra ny fampidirana ny olo-mpanjakana ao anaty rafitry ny CNI atao dolodolo zany rehetrarehetra zany ka raha ohatra ka miteny an'izany de lazaina fa mpanoariana manelingelina tokony ho saziana tokony ho gadraina zany ny fiainantsika teto nandritry ny fotoana nitondran'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany ka tsy amelanay mihitsy ny fanadiovana tokotany io ny teny ianao teo hoe mivory ny ireo fiarahamonim-pirenena am'izao fotoana zao tsy manaiky intsony ny zavatra natao mariny zany aleo samy teny ny olona fa reo rehetrarehetra tsy ny teny any ireo tamin'ny fotoan'androny fa tsy afaka ny teny ka raha vao miteny de gagazo zay ny ainan'ny fiarahamonim-pirenena izay ny ainan'ny mpanao politika eto tsy misy azo ampitahorina intsony fa aleo tsika metraka ny fanadiovana ny tokotany zay heverina tena hititra amin'ny demokrasia marina zany
ao anatin'izao fitantanana vaovao tarihan'ny PRRM zao. Io zany iza moa ny filohan'ny CENI am'izao fotoan'izao io, tam'izany fotoana zany izy nefa filohan'ny CENI ary nalaza le doublon teo aminy mihitsy nametrahana an'le doublon ary namoaka n'ilay tsy nety izy rehefa avy eo dia nametra-pialana. Izy zao nijanona aloha fa tsy nandeha am'le sivy ia tsy maintsy mijanona izy araky ny lehibean'ny androm-panjakana mba hisin'ny continuité de l'État zany ao anatrehan'izay mba tsy ho rava daholo ny androm-panjakana tsy maninonina fa tsy maintsy ravana io, tsy misy mijanona ntsony ny olona eo anivony eo voamera maleo tena ny fifidianana io ary tsy maintsy amboarina ny rafitra fa tsy ny olona fotsiny miova ny rafitra ozy ka tsy manana misy tsony na manana fahefana tsony ny androm-panjakana ny filohan'ny repoblika nge manana solotena tamin'izany fotoana zany dia izay tia ny anaovana azy ny UCN io teneniny fotsiny hoe ty alefa ty zao ty kakao ty zany ny fiainantsika teto dia zay ve mbola tiadavina ho averina indray eto amin'ity firenena ity aleo zay tsy dia mamaky anay loatra amin'le gouvernement zay te hanao gouvernement andana mandeha manao an'izay asana gouvernement fa ny anay mifanadiovana amin'ny fifidianana zay tia metraka ny démocratie eto. Amin'izao fotoana izao fa misy le resaka le hoe anaovana satria ny zotra-pifidianana moa tsy hoe ary amin'le latsabato ihany fa mibetsaka ny asa sy ny zavatra tsy maintsy atao aty aloha zay manomboka ny fanisana ny amin'ny lisy-pifidianana fanomanana zany ny famitana zany ny fahadiovana zany ny am'ireo zavatra pitsopitso maro samihafa am'izao misy an'le hoe fahizina le ohatrany hoe anaovana biometrika moa zany hoe irosona makany amina mba ahafahana mba mahazo antoka kokoa lay lisy-pifidianana zay ampiasaina amin'ny androm-pifidianana manara-maso akaiky ny fanaovana zany ve nareo nivonivonana panorama iverinareo fa lalana anankiray isin'le fanadiovana resahanareo ve io sa ia zay indrindra tamin'ny 2021 dia nanao visioconférence zay niaraka tamin'ireo mpamatsy vola anyvelany reo PTF-atsika zany ny zavatra nyresahana tamin'izay tsy misy afa-tsy io biometrika io fifidianana io ny misy tao ny évaluation ny besoins électoraux zay ny fanarahany zavatra natao tamin'izany fotoana zany ary de voaray an'zareo tsara ny etaetan'ny malagasy zany amin'ny fanovana tiana katao eto amin'ity firenena ity zao ny teniny ny mpitondranareo ozy izy malailay finosana amin'ny fanovana misy ny tena atao hoe démocratie any aminareo de eo avarina mieritreritra an'izany fa izay vonona ny anampy anareo anampy anareo ara-teknika sy ara-bola fa ny mpitondra ny tsy manana fahavinonana io biometrika io ny fampiresahanay nandritry ny adiny roa teo eo tsy moramora miresaka an'izany ary ny teniny zareo tamin'izay fotoan'izay de hoe eo amin'ny heritaona sy tapany eo nanaovana an'izy io izy heritaona sy tapany efa niresahako tamin'ny PRRM zany efa niona taminy hoe io biometrika io tsy kitotohatran'io nanaovana azy satria za mahita fa ese aloha le teo ese andrana de amin'ny mahandrana azy zay hita dolidolo ny lesiko ao anatin'le izy ahoana ny olona ny sazinao ifomaraina amin'ny telo andehanao carte biometrika tsy mety zany fa ny olona zany tena hoe ao anatin'ny fahavinonany ao anatiny teanao mihitsy ny olona mahatonga fomaraina amin'ny telo zany ny olona te ametraka ny carte biometrika io ary de tokony alamina tsara zany ny fametrahana an'izy io fa nisy apelina moa zany natao ny anatanterahana an'izy io ho an'ireo zay sivana zay verina azy anao azy za moa ny teny tamin'ny filoham-pirenena tamin'izay fotoan'izay hoe filoham-panjakana hoe jerevo reto tanora manam-pahaizany reto mahay mikirakira amin'io inona moa izy teo io ordinateur io asevy manao an'izany zany ny mitolona natao teo fa tsy hoe andeha hiditra amin'ny sehatra politika reo hiditra amin'ny sehatra politika ndana manangana ny toko fa reo ankizy ireo mahalala tsara ny zavatra tokony ho ataony amin'ny fanatanterahana sy ny fametrahana an'izany fahaizany zany za tsy miteny hoe tsy tokony hiditra anaty gouvernement izy na hiditra re anaty anina fa ny akamaroan'ireo ny tolona rehetrarehetrareo raha ho asesika eo de zao lasa miady hatrany fotsiny nataony ny zeda rehefa aveo hoe zay zao
ka tsy mety zany fa meony anjara asany izy ireo ange olona mpianatra ny akamaroan'ireo mpianatra mavita fianarana mbola miandry ny fivoahana sy nisan-karazany de zay zavatra zay zany nikasika an'le biometrika mbola tsy manomboka izy io fa eo mpandaminana tsara an'izay zany ny rafitra le fepotona le tetiandro zay ataontsika hifarana anatin'ny 7 volana efa mety efa 20 volana latsaka zany zao sisa rahamasy ohatra no hotratra ihany ve zany sa hoakamihana sa mbola tsy maintsy le fanao teo aloha zany mety mbola ho fandehan'ity fifidianana ho avy ty sy reny hifarana zao ataontsika hoe fanavozana zao de fifidianana ny faranana ny tena voasoratra moa zany de fifidianana filoham-pirenena fa tsy hoe le fikanam-doam-pirenena ve hamaritra zavatra hafa melohan'le ataontsika hoe fifidianana filoham-pirenena zay voasoratra ao anatin'ity ataontsika hoe ny PGE sy le PMO iny zany ny fikaonandoam-pirenena koa aloha azadino fa mbola maritra zavatra be deaibe mikasika ny firenetsika fa tsy hoe iny ny tetiandro iny ny fanarahana tamin'ny reo everina fa mpiara-mombonapika antsika de Afrika zany de tsika koa tsy tokony baikon'ireo tsika zany efa manana ny fahaleovan-tenantsika aloha zany zao de aleo ny dinika samy malagasy no mamaritra tsara no avin'ny firenena fa tsy teriterena fotsiny zao volana na zao volana fa aleo mandamina na izany naty zany tsy mijanona amina resaka hoe mitarazoko tsika ao anatiny le izy fa apetraka tsara mihitsy ny fandaminana zany ny tsy maintsy amaritra ny concertation nationale no avin'ny firenena zany zay tena hoe amaritra tsara anatin'izay rehetrarehetra zay zany ny olana amintsika konke zany de zao hoe misy ny inona moa izy teo reo mpanao politika zay mbola mitady akoro mbola afaka mbola fisehon'izay mitady akoro zay konko mbola dingana vaovao hafa ndray tsy maintsy hoatrehana zany anotsika rahamasy anaraka kely an'le dokam-barotra vitsivitsy reto de ano satria misy zava-dehibe tsy maintsy morisana koa netra fa mikasika ny toerana FFKM am'izao fotoana zao satria somary ohatran'ny nakatsitsika zany fa tany olona inona ny zavatra mitranka andao ary